Anio alahady fa 8 ny volana Jona taona 2022 alahady natokana hitondranam-bavaka ny asan'ny Aumônerie FJKM. Ny teny faneva ao anatin'izany dia ny hoe miorena tsara aza miova arak'izay efa nataonareo tamin'ireo rahalahy kely indrindra ireto no efa nataonareo tamiko. Matio 5:20 mbola ao anatin'ny fibanjinana ny lohahevitra manao hoe antompo ny fahefantsika riavana ankehitriny koa andeharintsika hiaraka hira ny hira faneva ny Aumônerie. Aoka hitsangana isika hanao ny hira faneva ny Aumônerie. Aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana
avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Itera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo fahazato. Salamo fahazato no ataontsika ho fiterana sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary arahany laharan-kira efa voalahatra eny amin'ny fahefana. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana ny teny. Mioby an Jehova tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo andraikany amin'ny folidiny. Aoka ho fantatrareo fa Jehova n'Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika, dia olona sy ny fiandriny. Midira eo amin'ny vavahady ny amin'ny saolana, ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana. Misaola azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehova, mangasehay ny famondrampony, ary miaraka ny faramparapamilina amen. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay eo fa notaminao ka afaka manatona anao ampifaliana iaino sy andray ny teny fiainana izay atolotra ao anay. Mangataka ny fananao masina izahay hiasa amin'ny sambatan'olona ka ho tsapanay ane fa teanao zava-baovao eo amin'ny fiainanay ianao anio mba azahoanay hery sy tombonay amin'ny finoana ary indrindra azo tonay anao ny asanao amin'ny maha Aumônerie anay. Koa tario ary izahay amin'izay rehetra ho tanterahana eto fa ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina izany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Maza ho toerana ianareo ry havana. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ary ny sitrapon'Andriamanitra izay ambara amintsika manao eny. Hoy soratra masina, andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto
fa amin'ny zotom-panahy. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeharaka amin'an'i Jehova, sambatra izay tanana ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika ka aokary anaraka ao am-pontsika izao tonom-bavaka izao. Ry Andriamanitra rainay eo, miondrika eto anatrehanao izahay, vao avy nandre ny sitraponao masina, ka sady matahotra izahay no malahelo satria tsy nanao ny andraikitra izay nandidinao anay. Namela ny ondrinao ny ely ka nampitondra andro mandrahona sy azipito azy ireny. Manenjika anay ny fieritreretanay noho ny nanomezanay alahelo anao sy nanaovanay izay nahatezitra anao. Koa mamindrafo aminay Andriamanitra, mamela ny elokay. Koa vaozy ny fanahinay mba ho fonena ny fanahinao masina, mba handavanay izay rehetra mety hota sy itombonay amin'ny fahamarinana. Dia amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ry havana malala ho antsika rehetra izay niaiky ny fahotantsika teo anatrehan'Andriamanitra isika, dia andeha isika hitsangana handray ny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo ho antsika. Hoy ny Tompo, indro izao, eny izao no iahy ny ondriko sy andinidinika azy, toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'izay andro ahatratrarany ny ondriny izay efa niely, dia toy izany no andinidiniako ny ondriko sy amonjeko azy avy amin'izay rehetra efa nielezany tamin'ny andro mandrahona sy azipito. Ary ho entiko mivoaka any amin'ny firenena izy, ka angoniko avy any amin'ny tany samihafa, dia ho entiko any amin'ny taniny sy andrasako eny an-tendrombohitry ny Israely sy eny an-dohasan-drika izy, ary eny amin'ny tany tsara honenana rehetra eran-tany. Eny amin'ny tany tsara ho fiandrasana no iandrasako azy, ary eny an-tendrombohitra avy ny Israely no tany iandrasana azy. Ao no andriny amin'ny tany tsara, ary eny amin'ny fiandrasana tsara ahatra no hinanany, dia any an-tendrombohitry ny Israely. Izao no iandry ny ondriko, ary izao no ampandry azy, hoy ny Jehovah Tompo. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy izay voahelika ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Andehantsika ry havana hiaraka hanonona ny fanekem-pinoana apostolika izay hiarahantsika amin'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao, manao hoe: Andriamanitra Resy Tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino Jésus-Christ zananay tokon'Androsi, izay mitotolona tamin'ny fanahy masina, nateraka manividziny, hizaka nanao Pilato, nomboana tamin'ny azy fijaliana, marika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niaraka tao any an-davitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra Resy Tompo, avy any ny finitsana velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao
mazaho toerana ianareo ry havana. Zao tsika ry havana dia tonga eo amin'ny filazana ny afatra avy ao amin'ny Aumônerie FTV dia mangataka ny tompona njara tompona andraikitra amin'izany anambara sy hamaky ny afatra amintsika. Ry havana malala amin'ny tompo ho ampitombona ao aminareo hatrany ene ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jésus-Christ tompo ary ny fanahy masina. Amen. Manomboka amin'ity taona 2024 ity ry havana araka ny fandaminana eto anivon'ny FJKM dia ny alahady aorianany 19 Jona toy izao no atokantsika hitrotrona ambavaka sy hanoanana ny asan'ny Aumônerie FJKM. Amin'ity taona ity zany dia ity alahady 19 Jona ity no anatanterahana izany. Misaotra antsika rehetra amin'izany fiomponam-bavaka izany fa izay no androvozantsika avy amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ery entina hanatanteraka ny asa izay tanterahany. Mampahery anareo aumônier rehetra eny amin'ny sehatr'asa tsirairay avy ny komitin'ny aumônerie rehetra izay mandrindra ny fanompoana tanterahana ao amin'ny asa na ny sehatr'asa na ny fitandremana na ny synodam-paritany. Jesosy tompo izay naniraka antsika rehetra hiahy ireo mola vonjany hanampy anareo andraisy an'olon-tsaina anareo ary hampandroso ny fanompoana izay iarahantsika. Isolatsika ny tompo ny fivelaran'ny asa eo anivon'ireo sehitratra izay efa mahazatra antsika sahan'ny aumônerie na ny anivon'ny fonjy zany ny miaramila, ny hôpitaly, ny marary hoditra, sekoly, ny université, ny orinasa, ny anjolombala, ireo akany fiahinan'ny kamboty sy ireo zazamila vonjy, ny akany topaza, ny akany akafita, ny akany fanarenana ao amin'ny gilipina, ny akany afitra ao atsirabe izay efa samy mandray ireo zaza rehetra mila fiarovana. Naorina ary efa mandroso sy mivelatra ny asan'ny aumônerie ho an'ny mpitarika posy sy ny eny amin'ny toby fitaterana fiara fitaterana izany. Manohy ny fizarana ny fiofanana atsontsika hoe sarobidy ao isika eto anivon'ny aumônerie. Tetikasa izay misahana indrindra ny ady amin'ny fanombana teny isan-karazany ary mandray izay fanasana avy amintsika rehetra manana fikasana ny hitondrana izany fanofanana izany ny aumônerie FTV. Kasaina koa aorina amin'ity taona ity ny fitoerana ora seroana eny amin'ny fiaonana akazobe. Fitoerana ho centre de retraite pastoral hanaovana fisontonana pastoraly hanavozana hery amin'ny lalan'ny vavaka sy ny fiainana ny soratra masina. No tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 20 avrily 2024 teny fiaonana lycée FJKM Ramtrao ny camp de vacances andiany voalohany ho an'ny zanaka mpitandrina na mpitondraina ny anarana hoe lastimika. 70 menadara eo ankizy sy tanora ny sitraka izany izay samy nanambara fanandray fifaliana, fahalalana ary fiombonam-pionana vaovao tamin'ny tompo taorian'ny lasy. Mikasa ny anateraka ny lastimika inefatra isa-taona ny aumônerie FTV ary makasitraka antsika rehetra sahady amin'ny fifanohanana amin'izany na ara-bavaka na ara-bola sy fitaovana. Mandroso hatranintsika ry havana amin'ny asa fanompoana, mitohy ny fanotarana ny asa, ny fananganana ny komity isaky ny synodam-paritany, ny eny amin'ny isam-pitandremana ary ny fananganana ifitoerana, ny fananganana akany ho fitaizana na ho fanarenana, ko entanina ny mpitandrina mba hampafantatra ity asantsika ity amin'ny mpino rehetra. Ny fiangonana rehetra ho tonga mpanohana sy ho mpiara-miasa akaiky amin'ny aumônerie FJKM. Raisina iampitiavana ny fanohanana amin'ny endriny rehetra azon'ny fiangonana atao ary hery lehibe ho an'ny aumônerie tokoa izany ka isorana antsika. Ny rakitra izay vitantsika ry havana dia azo aterina mivantana ao amin'ny aumônerie FTV FJKM ao amin'ny trano FTV FJKM Analakely varavarana 200 na
arotsaka amin'ny compte bancaire ao amin'ny benina ICL na lakely numéro aotra 5 aotra 2 730 470 720 ny fanampiana raha-pitaovana dia azo aterina ihany koa ao amin'ny Aumônerie FTV varavarana Rosy Ronjato na iantsoana ny finday 034 27 607 81 034 27 607 81 zay andefa mivola koa zany driavana dia io numéro io no ampiasaina ho an'ilay mipetraka eo ambony sezafendrianana sy ho an'ny zanak'ondry ny dera sy ny saotra sy ny haja ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay amen. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ankehitriny dia asaina ny mpanompon'Andriamanitra ialohanyzany amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ataontsika ny hira faefatra amin'ny 770 sy ny 9 dia mitsangana avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra hitarika antsika eo amin'izany fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora zany ary ao anatin'izany hira zany no hitsangana ny ankizy sy ny tanora eny amin'ny toerana eny isika. eo mpitsanganana antsika riavana ivavaka isika. Jesosy ianao lay efa noirainy tanora teo fa anjaran'izy ireo ary manana anjara tsara tokoa ny zaza sy ny tanora manana anao ko dia izao anjara 10 minitra itenenanao izao ny tompo dia tsy ho 10 minitra ihany fa mandritra ny fiainan'izy ireo dia afaka miteny amin'izy ireo ianao lay anjara soan'izy ireo amin'ny anaranao Jésus-Christ ilay tompony tompo ary nanendry ny tanora sy ny ankizy ho amin'ny asa fiderana rehetra no afanay manao vavaka toy izany. Amen. Petraka isika riavana. Nde mba velaro kely hoe ny baibolinareo ry tanora sy ry ankizy isany ao amin'ny filazantsara Jésus-Christ araky Jona. Jona toko 9:7 efa ten'Andriamanitra haitsika tsy anjery tsara izany. Jona toko 9:7 rehefa hitantsika izany dia ndehantsika rehetra hamaky azy amin'ny anarany Jésus-Christ irery ihany manao hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Ndray maky izay dia nisy raim-pianakaviana. Io raim-pianakaviana dia mamolava ary mipetraka tsy lavitra ny bara moa izy io dia azo pakapanahy any mandeha makao amin'ny bara ao na ny brony adala rehetra moa zany ao amin'ny antsony hoe misotro ao amin'ilay bara. Dia nanapa-kevitra ireto zanany anankiroa ndeha ataontsika hoe mbola kely ndeha ataontsika hoe 9 taona ny anankiray dia 10 taona ny anankiray ndao rehefa mandeha makatsy amin'ny brony adala rehetra dada dia ndeha koa tsika ho ao tsy matahotra ho bediny dada ve isika ny fanaraka tsara izy mianadafa ndeha ho ao tsika fa
tsy matahotra-tsika ny obedesin'ny dada. Rehefa makao dada dia le mandraraka tsara iny mihitsy ao anaty vera dia andeha andrapaka ohatr'izao miditra tampoka ny zaza avy any dia tsy tafisotro mihitsy ilay dada satria menatra. Ary rehefa eo le zaza dia hoe inona nataonareo daty? Eto fotsiny izay ka. Dia menatra le dada navela teo ny fisotroana, lasa aloha nanatitra n'le zaza ny an-trano, dia miverina indray dia toraka izany an-trano an-trano ry havana. Farany tsy tafisotro intsony ilay dada. Ary tamin'izay dia ny fonjato ny fonarivo tamin'ny ankohonany kely ity raim-pianakaviana ity hoe tsy ho ao amin'io bureau-ny adala rehetra io intsony, fa ikarakara anao izay hanasoa ny ankohonany. Izany hoe ireto zanany anakory reto zany no ny fandavan-tena nananan'le zanany no nahatonga azy ho afaka amin'izay fahazaran-dratsy izay. Izany hoe ireto zanany reto tokoa no nahafaka n'ilay raim-pianakaviana. Ajantsika eo ny tantara. Fa inona moa ny lesona azy raisina amin'izany ry havana? Dia afaka tokoa itsika zaza manaroatra kely ny ray volany vokivoko manga moa ity volana jona ity. Afaka tokoa isika mangataka amin'Andriamanitra trany ny hevitra izay ahafahantsika mandrodana ny faharatsiana sy ny fahazaran-dratsy rehetra izay mety hanana ny ankohonantsika ao anatin'ny tokantranontsika. Fa rehefa verenantsika jerena ilay toko sy andininy teo ilay zanaka raha mahatsikaritra anao dia voasoratra amin'ny sora-baventy ilay 𝙃𝙬𝙑 sa tsy izay? Zanaka voasoratra amin'ny 𝙃 sora-baventy sa tsy izay izy ao raha mitovy ny baibolitsika? Dia io zanaka io ihany koa dia tsy izy io fa Jesy-Kristy. Matoa izy soratana amin'ny 𝙃 amin'ny sora-baventy toy izao. Dia io ihany koa ilay zanaka tena mahafaka amin'ny fahazaran-dratsy rehetra. Matoa izy miteny hoe raha ny zanaka no afaka anao dia ho afaka tokoa ianareo. Io zany tsy hoe mampitovy azy amin'ilay izy mianadaty eo, fa io tena angatana hevitra, angatana tsilotsana amin'ny alalan'ny fanahy masina, sady izy raha tena efa nanome ny fanahy masina ho antsika, dia io no angatana tolo-kevitra isan'andro ny amin'ny fandavona sy ny fandresena ny fahazaran-dratsy rehetra ry havana. Ho tahina ny sofina izay mihaino izao afatra fo izao ho azy Andriamanitra rery ny voninahitra ny amin'ny voalaza rehetra. Amen. Ataontsika ry havana ny hira 795 dia miomana avy hatrany ny mpanompon'Andriamanitra hitarika antsika amin'ny alalan'ny vavaka sy hamaky ny perikopa mifandimby. Fotoana izay hamakina ny soratra masina isika ry havana dia omany eny am-pelatanantsika ireto perikopa voalahatra ho amin'ny androany ireto. Ny Samuela voalohany toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Samuela voalohany toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Ny Jona toko 10 ny andininy 120 ka hatramin'ny 120. Ny Jona toko 10 andininy 120 ka hatramin'ny 120. Ary faranana amin'ny Apokalipsy toko 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Apokalipsy toko 5
andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Mialohan'ny amakinany teny dia andeha anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jésus-Kristy tomponay ianao. Jésus-Kristy ilay teny fiainana tonga tetỳ an-tany, nanao ny asa-pamonjena ho anay. Misaotra anao manokana izahay ny amin'ity alahady ny Aumônerie FJKM ity. Misaotra Tompo satria tsy navelanao diso anjara ao anatin'ny andro maro ao anatin'ny taona ny Aumônerie FJKM. Dia mangataka ny fitahina, mangataka ny fanampiana ao an-trano izay ary indrindra ny fitarian'ny fanainao masina ny amin'izay rehetra ataonay. Ankehitriny ary raha ho vakiana aminay ny teninao Tompo, dia tena ho tanteraka aminay tokoa ane hoe fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ny teninao. Ary mangataka izay ny fanainao masina hialoha lalana any am-ponay tsirairay avy ny teninao mba hahatonga anay ho tena tany lonaka, tany tsara anjakany ny teninao. Dia mba ho tena piainy mpankatokoa ane izay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Samuela voalohany, toko 2, andiny voalohany ka hatramin'ny 10, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ariana ny vavaka ka nanao hoe, ny foko ravoravo amin'i Jehova, ny tandroko voasandratra amin'i Jehova, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehova, fa tsy misy afa-tsy anao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamantsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary aoka tsy aloky ny vavanareo ny fireharehana. Fa Jehova no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipika ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny nona. Ny momba miteraka fito, ary miamalemy kosa ny maro anaka. Jehova no mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiainana tsy hita ary mampitsangana. Jehova no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampietry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika. Mba ampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka, ka hampandova azy ny sezam-boninahitra. Fa an Jehova ny andry ny tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa ampangininy any amin'ny maizina. Fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ho torotoro izay miady amin'i Jehova, any an-danitra izy no ampikotroka amely azy. Jehova hitsara ny vazan-tany, ary izy anome hery ny mpanjakany sy anandratra ny tandroko ny voaosiny. Izao no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy, ko raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao no mpiandry tsara, ary fantatro ny ahy sady fantany aho. Dia tahaka ny ahafantarany iray aho sy ahafantarako ny iray, ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hiaino ny feoko. Ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany no mpiandry. Ary izany no tiavandray koa, satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko aminy, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny iraiko, ary nisy fisarahana indray tao amin'ny jiosy no izany teny izany. Ary maro tamin'ireo no nanao hoe, manana demoni izy ka efa very saina, nahoana no miaino azy ianareo? Hoy kosa ny sasany, tsy mba tenin'ny demoniaka izany, moa ny demoni va mahay mampahiratra ny mason'ny jamba. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny
sy teo ivoany, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tananankavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe iza no miendrika hanokatra ny boky sy hamano tombo-kaseny. Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomano mafy aho satria tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe aza mitomany. Indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia nisolofon'i Davida no efa naharesika hanokatra ny boky sy hamano tombo-kaseny 7. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 4 ary teo afovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono na natandroka 7 sy maso 7 dia ny fanahy 7n'Andriamanitra ny raha nankany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tananankavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 420 dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didika azomanitra izy. Dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hamano tombo-kaseny, fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Amen. Ray masino ny laharakira fa 820 andininy voalohany sy ny andininy fahadimy no ataontsika eo am-pitsanganana andraisantsika ny afatra Andriamanitra. Mitsangana isika. Mipetraka ianareo fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra ary havana izay andraisantsika afatra amin'izao alahady trotronam-bavaka ny Aumônerie FJKM izao dia araka izay efa novakiana tamintsika teo ihany. Filazantsara araka ny Jona toko 10 ka ny andininy 120 ka hatramin'ny andininy 120. Mamarana izao volana Jona izao sika ry havana. Volana izay niarahantsika ny banjina teo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny lohahevitra hoe an'ny Tompo ny fahefana. Ary tenin'Andriamanitra marobe no efa nifampizarantsika isan'andro tamin'ny alalan'ny mofinaina mahakasika izany hoe amin'ny Tompo ny fahefana izany. Ka farafahakeliny dia inoko fa mba efa tafapetraka tsara amintsika rehetra aloha farafahakeliny ny fahafantarana fa
Andriamanitra mpahary Andriamanitra ary izy ny loharanony hery sy ny fahefana, azy ny fahefana, ary izay rehetra mitana andraikitra mitana fahefana dia tokony ahatsiaro mandrakariva fa fahefana an'Andriamanitra nampindraminy hoentiko sy hoentinao zany, ka tokony hoentintsika manaraka ny sitrapony, ary tokony indrindra koa ahatserovantsika fa mbola ho ampamoahana amin'izay andraikitra ananantsika fahefana nampindramina avy amin'ny Tompo eo anatrehany isika indray andro. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika afatra androany dia mbola manohy sy manamafy indray izany hoe isika dia tokony mandray modely avy amin'Andriamanitra hoe toy ny ahoana moa no fiainako amin'izany hoe mampiasa ny fahefana sy ny andraikitra izay nomen'Andriamanitra ahy izany. Raha ny vakitsika teo ny Jona 10 ry havako ny 9:20 ary raha tadiditsika izay teny izay dia teny efa haitsika tsara amin'ny tsenjery hoe Jesosy no mpiandry tsara. Ka ity tenin'Andriamanitra ity zany ry havana dia Jesosy-Kristy manolotra antsika ohatra sy modely amin'izany atao hoe fahaiza mitarika, fampiasana ny fahefana ao amin'ny fitariana izany, ka nasehoan'i Jesosy taminy hoe rehefa mitarika zany ianao dia raisina ohatra ilay Jesosy mpiandry tsara sy ny fomba nitaritany ny ondriny. Maro ny afatra azontsika raisina ato anatin'ity teny ity zany, fa anankitelo ihany raisitsika androany dia izao: Jesosy mpiandry tsara dia afaka manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Faharoa manaraka an'izay, ny mpiandry tsara dia mampantatra ny ondriny, ary ny mpiandry tsara dia mampiray ny ondry. Ny mpiandry tsara dia afaka manolotra ny ainy mamonjy ny ondry. Manarak'izay, ny mpiandry tsara dia mahafantatra ny ondry, ary ny mpiandry tsara mampiray ny ondry. Manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ny mpiandry tsara. Miangavanareo aloha ary havana mba Yesoa ireo an-tsaina ny rehefa mieritreritra manko tsika hoe mpiandry mitondra andihana biby, dia ho antsika dia matetika ny mpiandry omby no ao an-tsaintsika. Ny mpiandry omby dia hitantsika tsara fa ny biby no mandeha eny aloha, dia ny mpiandry manaraka karavasy à gauche à droite avy ao aorianao manery azy. Fa teo amin'ny sehatra nampianaran'i Jesosy ny rehetra izay ny ainy ho azy, na ny vahoaka na ny mpitondra, dia mahafantatra tsara fa ny antsoina hoe mpiandry ondry dia tsy izy akory no manesy ny biby avy ao aoriana, fa izy no mitarika avy eo anoloana. Dia ny ondry rehetra zany manaraka azy avy ato aoriana. Mitarika avy eo anoloana izy dia izy no misava lalana, mijery ny lalana ale, aiza ny toerana misy rano hosotroana, aiza ny toerana misy hisakafoanana. Raha misy zany ondry na mitarika eo aloha eo azy izy raha misy zany ondry ka somary mipelipelika na mitaredretra kely, dia miantso azy eo ihany izy. Atserovantsika ny teny Tompo amin'ny fahefapolo hoe ary raha misy koa raha zanak'ondry mbola tsy afaka mandeha, dia mbola le mpiandry mandray anazy dia mitrotro anazy, fa tsy hoe ny kely sy ny tsy afaka dia aneriana any koa dia any. Tsy izay le mpiandry tsara, fa sady izy misava ny lalana idirany ny andihany rehetra, no mampiorina tsara ao anatin'ny lalana tokony aleny rehetra, mitsimbona ny tsy afaka ary mitrotro izay tokony hotrotrona. Aladiny Aumônerie io ry havana. Jesosy zany dia miteny hoe ny mpiandry tsara dia izay no ataony. Fa ny mpikarama kosa rehefa tonga ny fahavalo dia inona ny ataony mpikarama? Mirifatra izy mamonjy ny ainy. Ka rehefa miala zany le mpitari-dalana dia tonga ny ambody, dia inona no mitranga? Dia voaviravira ny ambody ny zanak'ondry. Ny olona nampianaran'i Jesosy an'ity ohatra ity hoe mpiandry tsara ity dia mahafantatra tsara fa ao anatin'ny tantarany fitariana teo amin'ireo olona ny aino azy ireo, Davida mpanjaka ohatra izay mpitarika azy ireo taloha ary fantany tsara, alohany nanokanana azy ho mpanjaka dia efa nalaza hoe fony izy ny andron'ondry, dia niady tamin'ny biby dia antsoina hoe bera, ary tsy mitsoaka mihitsy izy zany, fa dia natrehany ary nyvonony izay biby dia izay. Androany koa zany ny Tompo ry havana dia mitodika amintsika fiangonana.
alatin'ny aumônerie an'io hoy teo mba ho anatra ho raisitsika fiangonana rehetra ne izany fomba fitariana ataon'i Jesosy zany eo amin'ny fahefana sy ny andraikitra meny ianao manomboka ao atokantrano na ao anaty fokotany na any amin'ny asanao na aty am-piangonana mba tarito tsara reny ny ondry mba jereo izy toaniny reraka fa tsy hoe rehefa tonga ny ady mafy dia mitsoaka fotsiny ianao na koa hoe zay tompontsoanao ihany sy avitanao azy aingana ihany no eritreretinao tsy izay ny ohatra meny Jesosy eto tariana mpitiavana izy omena ny hanina sahaza ho azy izy fa tsy kory indray mankotsika le ondry indray no ataontsika fihinana sy fohanina eo tsy izay mihitsy ry havana ny asa nandrahana antsika reto fa tahaka an'i Jesosy Kristy tompontsika izany dia miasa manome ny hafa todika amintsika fiangonana manokana amin'izao alahadiny aumônerie izao mba jereo re amin'ny asantsika rehetra sao dia mba lany andro fotsiny tsika mikarakara ny ato anatiny isorana betsaka fa efa zava-dehibe izay fa nahatrany amin'ny teti-bolantsika aza dia mba jereo ny anoanana ny hafa ny reraka rehetra avy any ivelany mianaritsika ry havana manao tahaka ity mpiandry tsara ity taritina ny ondry jerena tsara ny lalaka-reny arovana izy tsy ho avy tsy ho lavo ary indrindraindrindra toanana ny reraka ampaheresina amin'ny zavatra rehetra amboary ny havana na dia ny teti-bolantsika aza amin'ny fanoanana ny asan'ny finoana faharoa manarakaraka an'izay ny mpiandry tsara hoy ny tenin'ny soratra masina eto dia mahafantatra tsara ny ondriny ary ny ondriny koa mahalala azy hoy Jesosy hoe zany mpiandry tsara fantatro ny ary fantany mahafantatra antsika tsirairay avy io tompo-mpiandry antsika io ry havana raha mahatsiaro tsika tantara anankiray ao amin'ny testamenta taloha amin'ny Samuela faharoa toko faharoa ao dia misy tantarana vehivavy anankiray antsoina hoe Ana tena mba naniry mafy izy hanan-janaka dia na izy tokana rery ary dia tena fantatra ilay tompony nangataka izy dia niaino azy ny tompo ary tena hanome azy zanaka mahafantatra antsika tsirairay avy ilay mpiandry antsika ry havana Jesosy Kristy izay fantany io ary fantany tsara ianao koa mahalala ny feoany fa mampime fotsiny indraindray mody tsy miaino anazy tsika saingy izao anefany na mody tsy miaino azy tsika izy tsy mamela antsika ho latsaka na ho very fa mandray antsika sy maka antsika foana izy raisy ho fampaheresana izany ry havana ny tompo dia mahafantatra anao ny tompo dia tonga amin'ilay fitenitsika tanora hoe tena micomprendre anao ka rehefa misy toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainana aza sahirana mivoaka ny ivelany aza mierikerika foana fa makanisy eo amin'i Jesosy mpiandry tsara izy anazy ianao ary fantany ianao raisy ho fampaherezana izany fa mba menara koa tahaka an'i Jesosy mety eza ho fiasany eo am-pelantanany ry havana handray sy karakara ny olona hafa ary ampahafantarony reraka atan'izao ny tanana miravoravo sy ny lohalika malemy ampahafantarony rehetra fa Andriamanitra mahafantatra azy Andriamanitra mahalala azy ary tsy very izy tsy latsaka fa ao amin'ny tompo ihany ry kristianina havana ny mpiandry ondry rehetra dia manana feo manokana hiantsony ny ondriny le manao simialina izany rehefa miandry ianao misy simialina ifakafantarana malala an'izay mpiandry ary malala an'izay koa ny andrasana rehetrarehetra ka satria mifakafantatra tsika ry havana dia mangataka amintsika ny tompo androany manao hoe Jesosy mahafantatra anao fantany tsara ianao fa ianao koa meteza hakatoy ny antsony dia hanaraka ny torolalana izay omeny eny manahirana moa ao anaty fiarahamonina indraindray ilay mitsangana antsoina hoe mpitarika na ao an-trano io na any amin'ny fokotany io na any amin'ny asa na any am-piangonana na eto anivony sehatra samihafa iainany firenena matetika izany le mpitarika manao be lazao dia indraindray tsika efa tsy te inontsony zay lazainy ny mpitarika dia lasa ireny ny mametraka ako atao tsaitsika ato hoe rehefa olona mitarika dia tsy tsara ianona loatra satria raha 5 ambin'ny folo ny teneny ny zara fa misy roa tanterahany
azafady re rakizy fanao an-trano ara dia miteny an'izany nareo aminay ray aman-dreny hoe teninareo ka miteninareo fa rehefa aveo tsy tiarahanareo akory fa tsy toy izay mihitsy Andriamanitra zay teneniny dia hainy tanterahana koa dia matokian'Andriamanitra minoan'Andriamanitra averika ihany manana fahalemeny ny mpitarika ranofo mety ho hitanareo manam-pahefana ranofo mety ho hitanareo manomboka ao anaty tokantrano fa tsy tahaka izany Jesosy mahafantatra anao izy tarika anao amin'ny lalana tsara izy heno izy ary matoky ny teniny averika ihany zay lazainy hainy tanterahana koa ary farany io Jesosy mpiandry tsara io dia manome modely amin'ny fomba fitariana sy fampiasana fahefana manao hoe mampiray ny ondry ampiraiso ny ondry ny fahavalo ry havana rehefa manafika dia mba jerenareo tsara amin'ny kisarisary ny vidéo reny fa raha misy bibidia manafika andian'ondry dia atao izay ampisaritatritaka n'le arian'ondry dia amin'izay zay tavelavela rehetra eny dia tonga dia rambasany tonga dia rambasany ny mpitarika ratsy ry havana no manao hoe zarazara ho anjakana efa renareo nga amin'izany fitenenana izany fa Jesosy Kristy tompo mpitarika tsara ilay tompo ny fahefana rehetra dia mapetraka antsika izany ohatra ny fitariana manao hoe ampiraiso ny ondry vavaka Jesosy mihitsy ny hoe mba ho iray izy rehetra ary tenin' Jesosy eto manao hoe fantatrinareo tahaka ny ahafantarany ray no ahafantarako anareo koa ary eo amin'ny 9:fahenina dia ambaran'ny tompo manao hoe ary mbola misy koa ondry hafa izay anahy mbola tsy ato anatiny ity valy ity na le tsy ao anatin'ny valy ary izany ozy ny tompo dia ahoana ny lazainy teo mbola hoetiko koa ary dia hitambatra ato izy rehetra fampiraisan'Andriamanitra ry havana ka ny toerana rehetra nomeny tompo anao ny fahefana rehetra izay nomeny ianao manomboka hatrany an-trano averika ihany ao anaty fiarahamonina amin'ny asanao any am-pianarana oka tsokarazan'le olona tia mpampiady sy tia Kristy jitroka mamafiady isika fa olona zanak'Andriamanitra mamafy fifankatiavana sy fiombonana hatrato anaty fiangonana ry havana Andriamanitra tsy manafoana ny tsirairay raha raisitsika ohatra ny apôstôly i Jona ihany i Tomasy dia Tomasy ihany natana ela ihany fa ao amin'ny Jesosy dia nampiraisiny izy rehetra mety ho samihafa ny toetrany samihafa ny pôzipôziny samihafa ny fanomeza-pahasoavany fa miombona ho andihany anankiray taritin'i Jesosy ry havana miezantsika ho mpamafy firaisana fiombonana sy fifankatiavana manomboka amin'ny tenanao manokana miombona fiainana isan'andro amin'izy ianao amin'ny Jesosy ilay mpiandry tsara mahafantatra anao ary vonina n'olotra ny ainy hamonjy ianao amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra efa nataony izany satria manana fahefana amin'ny aika ao izy afaka manolotra azy afaka manala azy ary rehefa maty izy hamonjy ianao hananana fiainana mandrakizay noho izany miombona fiainana amin'ny izao mandrakariva ny tanany firaisana atao anatin'ny fiangonana ry havana na inona zavatra mitranga fa io Jesosy Kristy mpiandry tsara io dia fampiraisana antsika rehetra ka na inona mety ho hafahafa kely rehefa mitady hoe misy vilalana aizitsika no mifamerin-dalana ao amin'ny Jesosy Kristy ary mety sika ry havana ho fesany eo ampelantanan'Andriamanitra amin'izao alahadiny Aumônerie izao indray dia averiny izany mba ho isika ho fesana mampiray sy mampiombona ka na hatramin'izay rehetra mbola tsy tonga atao ambala aza dia ahoana alaina mba ho andihan'ny ray miaraka amintsika izany hoe ny fiainantsika izany sy mipôzipôzitsika rehetra efa ato ambala dia mba ho fiainana feno inona feno fifankatiavana sy firaisana mba ho afaka handraiko izay rehetra any ivelan'ny vala vavaka Jesosy ho teo ny hoe mba ho iray an'izy rehetra engany ry havana mba isika fiangonana tsy ho fesana koa mampisaratsaraka satria eo ny hevitra teolojika samihafa eo ny fandika-teny samihafa na izany ihany ara dia efa mampisaraka atsika fa tazomy Jesosy Kristy fa betsaka ny mampiray atsika ao aminy noho izay mampisaraka atsika amarana izao teny izao ary havana hoy Jesosy amintsika rehetra ary rehefa avy nandinika itsika nandrisy ity volanyity ho aho niaraka tamin'ny fitarihan'ny fanahy masina hoe any tompo ny fahefana hoy Jesosy amintsika rehetra azy ny hery
azy ny fahefana ka maniraka anao izy manahafa azy eo amin'ny andraikitra nomeny tompo anao manomboka ao an-trano raha natsoina ho ray ianao natsoina ho reny ianao natsoina ho zanaka ianao adia tahafo Jesosy ohatrany ahoana izay tahafony izay amin'ny zavatra rehetra atao dia manaiky ianao mba hanolo tena hamonjy ny hafa toa an' Jesosy manaiky ianao hoe mahafantatra ny tompo ka rehefa misy zavatra midona amiko tsy miantso vonjy atseroa na manimba tena na mamono tena fa makaiza makao amin'i Jesosy ilay mahafantatra ary ilay mandray ahy sy mitrotro ahy ary mampahery ahy ary manaiky koa manomboka androany ho fiasana eo am-pelantanany sy tory fakatiavana sy fampiraisana mba ho andihany ray mandrakariva ny zanak'Andriamanitra rehetra ary izay rehetra mbola tsy ao anatin'ny valan'ny tompo dia isika rehetra ho fiasana eo am-pelantanany mba hitondra ny renirehetra ireny hiaina koa ao anatin'izany fiadanana sy fakatiavana ao amin'ny tompo izany ny fiainantsika fiangonana ny heriavana na ny ato anatiny na ny ivelany dia mba ho fiainana mifamatotra amin'izany Jesosy Kristy izany ka izay fomba fitariana sy fampiasana fahefana nataon'i Jesosy izay mba hamonjy mba hanarina mba hamory sy ampivondrona ny rehetra anaty fakatiavana no mba ho fiainantsika rehetra na ny ato anatiny na ny any ivelany ny fanamasina ry havana hanafiery antsika tsirairay avy hanatanterahantsika izany amen. Ry hava malaretra amin'ny tompo ndeha isika hanondrika ny lohantsika ivavaka isika ry havana. Jesosy mpiandry tsara isaoranay anao fa be voninahitra tokoa ianao ary anao ny fahefana rehetra eto an-tany sy any an-danitra ka mbola ahafahanao mananatra sy manafatra anay indray indrindra fa izay eto anivon'ny Aumônerie FTV-AFiFaB FJKM fa ay ianao efa nahafoy ainao ho anay tsirairay avy indrindra fa eo anivon'ny sehatry ny Aumônerie FTV dia mba tezao ary zahay tezao izay mba ahafoy anana fanahy ny fahafoizana tokoa eo amin'izany sehatry ny Aumônerie FTV izany ahafahanay manitatra ny ambaindany fanjakanao ety an-tany ary ianao mahafantatra anay tsirairay avy toy ny fahafantaran'ny mpiandondry ny ondriny dia tezao koa izay ry Jésus-Christ izay ao tanatin'ny Aumônerie FTV FJKM mba hafantatra tokoa ireny ondrinao ireny izay tsy fonao ny avery azy fa anana anjara tsara eo anatrehanao ihany koa ary ianao Jésus-Christ dia efa nampiray raha teo ihany koa ny ondrinao ho ray vala dia mampianara ary anay ato anivon'ny Aumônerie FTV FJKM ho amin'izany fampiraisana izany mba ahalala ampiray tokoa izahay anireo ondrinao ho iray vala tsy misy fonao verina dia iray azy fa sitraponao tokoa izany ho iray vala izany dia hitsabo azy ireo izahay ary nahoatrina ny laninay mihoatra noho izany dia ento izahay tompo anatanteraka izany fa ianao efa nampanantenanay fa oneranao ny lany rehetra dia tiampisambotra anao izahay eto anivon'ny Aumônerie FTV mahakasika izany asa makadiry izany mivavaka izay tompo ho an'ny firenenay dia ety Madagaskar ity na dia eo ara ny fanampozinana maro isan-karazany izay malaza amin'izao fotoana izao dia tahio tompo ny fanahinay mba tsy ho tratra ny fanampozinana fa izany no mahasarotiny anao dia ny famonjenao ny fanahin'ny olona tsirairay avy arovy izahay tsy ho tratrany izany fanampozinana izany mivavaka izay tompo ho an'ny FJKM FTV indrindra na fanatanterahana ny synode lehibe amin'ity taona ity mba ny fanahinao masina tokoa ny an'olo-kevitra ary hanome ny lahadinika mahasoa sy mirindra tsara ahafana manitatra ny fanjakanao ny ambaindany fanjakanao ety an-tany tokoa indrindra fa nivony sehatry ny FJKM mivavaka izay tompo ho an'ny mpandrindra Aumônerie FTV FJKM io ny mpanomponao tompo omeo izay fiadananao omeo hery omeo tanjam-panahy ihany koa ahafahany mahavita ny asa makadiry izay efa nampandraiketinao azy tsy atao tamin'ny razanay ihany fa eo anivon'izao tontolo izao
dia isiaran'izany asa maha aumônerie zany omenao ery izy a omenao ny fampina satria Andriamanitra manana ambiampy ianao omenao ny fampina ara-pitaovana ara-bola indrindra fa ny fandrindrana ara-potoana izany mivavaka izay ho an'izao fitandremana eto anivon'ny HJRA izao efa nomenao toerana manokana eto anivon'ny hôpitaly izy mba ahafantatra ihany koa tompo ahafoy ary hampiray ny marary rehetra eo aminao ary mba hitobany fahasoavanao tokoa anana ny anjara tsara izay afaka hoentiny ho amin'ireny madinika ao ireny mivavaka izay ho an'ny marary rehetra Jesosy Kristy eo vitsy ny nahafantatra anao fa izay fa zanaky Maria sy Josefa ianao fa nafantarany maro anisanao dia iny ilay mpanasitrana iny ilay mpanalany rofinaretina rehetra eny iny ilay mpanangana maty tsy mivoamalisany io ary mandrakizay ianao mbola izany mpanasitrana izany nahafantarany maro anao ankehitriny koa dia miasa fantatra ary hitobany fahasoavanao sy ny fanasitranana avy aminao tokoa ny marary rehetra tsy eto amin'izao toerana izao ihany fa naizanaiza misy azy na ary tohinana ny aretina mahazo azy maro tompo ny tianay angatahana aminao kanefa dia indro fehezinay ray amboary etanatrehanao ho vavaka izaoko satria izay mpianatrao dia tehijoro vavolombelona anatrehanao izay amerina ilay vavaka nampianarinao fa iny manao hoe ataonay sifafonao anao fanjakana sy ary voninahitra manakizay amen. Amarana izao fotoana izao sika riavana ka ho ataontsika eo am-pitsanganana mialohany andraisantsika ny tsodrano ny hira ao amin'ny firana fanampilarana fa 7 ny anjininy voalohany sy ny anjininy fahaefatra iara-mitsangana isika. Sim,
fitondrano izay tononona ho anareo amin'ny anaran'ny tompo ary andriamanitra ny fiadanana ny hamasinanareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompo mahatoky ilay ny antso anareo ary izy ihany no ahefa izany amen. Hipetraka hanao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery any eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.